Adventist World Radio. Lay feon'ny fanantenana. Hoy Vince L. Ny mahasamihafa ny olona mahomby sy tsy mahomby dia tsy hoe akory tsy manana hery izy na tsy ampy ny fahalalany fa ny fananany fahasahiana no antony mampahomby azy. Maro ireo olona tia ahomby eo amin'ny fiainany saingy nitahotra ny lasa loha sy betsaka noho ny fahasahiany. Dia izao indray nefa indrisy fa maro ihany koa ireo olona manana fahasahiana saingy amin'ny ratsy ny tena betsaka noho ny amin'ny tsara. Ny antony dia noho ity tany efa miaratsy ity, hany ka izay manana fahasahiana amin'ny tsara indray no lasa iomehezana fa izay ratsy no toa lasa ankasitrahana. Soa fa tsy izay anefa ny farany zavatra rehetra, fa an'Andriamanitra ny teny farany. Amin'izay fotoana izay, raha toa ka fahombiazana amin'ny ratsy no anananao dia any ankady ny hafaranao. Raha fahombiazana amin'ny tsara kosa dia vao maika hiakatra ambonimbony kokoa ianao. Lavitra ny tsinjovy e. Izao no afatry ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 1:5-7 manao hoe: ary izao ny fahasahiana anantsika eo anatrehany, raha mangataka zavatra araka ny sitrapony isika dia miaino antsika izy. Koa aza manara ny fahasahiana reo izay misy valiny lehibe. Hebreo 10:5-7. Amen. Manolotra tanana ho antsika ankizy rehetra izay miaino ny radio AWR. Salama tsara daholo ve? Ny vaovao atolotra antsika dia tantara izay misy lesona mahasoa antsika ankizy tokoa. Ao alefaso ry lava efa te hiaino ny ankizy kely a. Iza mahery Tantara narindra ny anitra ny Rinarivony, andrenesana ho an'ny Fanja, Nary ary José. efa fantaro moa fa dadanay matanjaka be mihitsy. Dadanay angery Mikaela ka tena mahazaka zavatra be dia be mihitsy ny tsy ampy amin'ny dadanay ny dadanareo. Nareo miady an'izany eo nefa tsy ampy amin'ny dadanay. Ny akanjo ny dadanay ngeza be mihitsy. Ny kirarony tena ngeza be, tena ngeza be. Zany sady mahery mihinam-bary be dadanay. Kahono ary raha saina miady zany dadantsika dia iza mahery. Samy mahery daholo zany ko inona inona. Rehefa tonga any tranonay zany dia antaniko mihitsy dadanay fa tsy fantatro mihitsy le izy. Le izy inona zany Renata? Transoko mihitsy.
aloha dadanay ny teneniko an'le izy e. ndreko maninona zao raha tenenina aminay ka hita ho ako efa hoe oka aloha ako enaro dado zany o ny dada zaho hoe matanjaka be ve dada? Ie, fa ahoana no mahatonga anao antany an'izany? Dia izao koa dada. Iza mahery dada sa devoly? Resin'ny dada ve ny devoly? Ie, resin'ny dada ny devoly. Tena resiko izy Renata, marina. Tena mahery be sy matanjaka be zany dado. Ie, zany mihitsy Renata. Dia hono ary dada. Tiany tena farany. Ahoana indray Renata? Iza indray ary ny matanjaka e? Dada sa Jesosy? Resin'ny dada ve Jesosy? Ohatray, mazava ho azy Renata fa Jesosy no mahery noho i dada. Tena tsy misy maresy an'i Jesosy mihitsy niza. Na devoly ary? Eno ah, tena resin'i Jesosy ny devoly. Tena resin'i Jesosy e. Ay ve? Zao anie Renata e. Rehefa mitady hiady amin'ny dada ny devoly dia mangataka hery any amin'ny Jesosy dada. Dia mahazo hery avy any amin'ny Jesosy dada andresina ny devoly. Dia resy tena resy ny devoly. Ay ve e. Zay vao mazavako zavatra rehetra dada. Jesosy ny mahery indrindra. Zay mihitsy anaka. Dia izay miaraka amin'ny Jesosy dia mahery indrindra koa satria afaka maresy ny devoly. Marina izany Renata. Saotra dada. Endraka izy tena mahery amin'ny lafiny rehetra io Jesositsika io. Izy ange mpanjaka ny tany sy ny lanitra e. Mahay ny zavatra rehetra ihany koa Jesosy ary afaka miantso azy sika rehefa matahotra na faly na malahelo. Andramo ange fa anampy anao Jesosy e. Veloma ho amin'ny manaraka indray ary. awr@gmail.com. Antokopihirany ny tanora adventiste Soaviny Merina. Rasureni saotra atulutrai yana yanarana wasandratrai anu mandrakiza. Zay lay onja ny fanantenana.
awr manolotra ho anao feon'ny fonantenana dia tompontsoa lehibe ho an'ny mpiaramianatra ny tenin'andriamanitra aminao Eliandry Mitantsoa ny mifandray aminao ary miara-mianatra aminao ny tenin'andriamanitra amin'ny alalan'ity onjam-peon'ny feon'ny fanantenana ity. Manasanao ary araka hivavaka amiko mialohan'ny hanomboantsika izany. Raina izay ny an-danitra ho amasinina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao ho ataony ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra eo amin'ny fiainanay manokana, eo amin'ny fiainan'ny fianakavianay, eo amin'ny fiainan'ny firenenay. Mamindra fo tompo dia vonjeo zahay. Hianatra ny teninao izay dia mangataka fambelan-keloka sy fanazavan-tsaina amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Indray nandeha raha nahita fahitana i Jaona, ilay tanora indrindra tamin'ny mpianatra Kristy sady mpanoratra ny boky farany ao amin'ny Baiboly, dia ny bokin'ny Apokalipsy izany. Raha tany amin'ny nosy Patmos izy tamin'izay fotoan'izay dia naseho azy ny seza fiandrianan'ny lanitra. Dia mario tsara nge izay zavatra hitany, vakitsika ao amin'ny Apokalipsy toko 4:10 zany. Apokalipsy toko 4:10 dia niankohaka eo anoloan'izay mipetraka eo ambony seza fiandrianana ny loholona 420 ka nivavaka amin'izay velona mandrakizay dia hanipo ny satro-boninahitra eo anoloan'ny seza fiandrianana ka hanao hoe: ianao tomponay sy Andriamanitray no mendrika handray ny voninahitra sy ny haja ary ny hery, fa ianao no nahary ny zavatra rehetra ary no sitraponao na anisy sy nahary azy. Eto dia mijoro vavolombelona reto olona 420 ireto, fa lay Andriamanitra izay ankofan'izy ireo, Andriamanitra ihany koa any an-danitra any, no mendrika homena ny voninahitra sy ny haja, satria izy no nahary ny zavatra rehetra ary no sitrapony nampisy sy nahary azy. Anisan'izany zasy ianao. Ireo olona izay teo anoloan'ny seza fiandrianan'ireo dia nidera sy niankohoka tamin'izany Andriamanitra mpamorona izany. Eny tahaka an'izany koa ny tokony hankalazantsika an'io Andriamanitra ny lanitra io izay namorona azy ianao. Izy no lay nanao antsika sy nanao izao tontolo izao. Mety anontany angamby ianao hoe: inona koa reny pirofo mety hananantsika fa Andriamanitra tokoa ny mpamorona? Andriamanitra ry havana, izy tenany mihitsy no milaza amintsika fa maro ireo pirofo hita miariary manodidina antsika izay manambara mazava fa izy no mpanao azy, izy no mpanao antsika. Zao no voasoratra amin'ny bokin'ny Romanina 1:20. Romanina 1:20. Fa ny fomba ny tsy hita dia ny herin'ny mandrakizay sy ny maha-Andriamanitra azy dia miseho hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao. Miseho hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao. Hatramin'ny fotoana nanaovan'ny famoronana dia hita miariary tamin'izay ny foronon'Andriamanitra rehetra fa Andriamanitra nanao azy. Tsy tonga ho azy zany fa nisy pahary endry sy mahay. Noresantsika teto indray mandeha ny amin'ny olona anankiray izay nandeha teny amin'ny moron-dranomasina vao maraina, dia gaga raha nahita diatongotra teo alohany izay milaza fa efa nisy olona nandeha teo alohany. Nojereny ny faran'izany diatongotra zany dia tsy hitany. Dia tahakan'izany koa, rehefa mijery ny manodidina anao ianao izay tsy maintsy nisy namorona, dia mitovy amin'ilay diatongotra teo ihany izay milaza aminao fa tsy maintsy efa nisy nahary rendretrireny, tsy maintsy efa nisy nandeha tany alohanao. Andriamanitra ray araka ny fiantson'ny Baiboly azy dia tsy irery tamin'ny asa famoronana nataony. Zao mantsy ny voalaza amin'ny Genesis 1:20. Genesis 1:20. Ary Andriamanitra nanao hoe: andeha isika
andeha isika hamorona olona tahaka ny endritsika. Manazava an'izany misimisy kokoa ny filazantsara ny Jaona ao amin'ny Jaona toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Jaona toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Tamin'ny voalohany izy dia tao amin'Andriamanitra. Izy no nahariana ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary izao na dia iray aza. Io teny io dia tonga nofo ka nonona tamintsika. Azonao an-tsaina angambo? Jesosy izay. Zao no toy ny teny eo amin'ny Jaona toko voalohany andiny fefatra amby folo. Ary hitanay ny voninahiny dia voninahitra mendrika ho an'ilay tokana avy tamin'ny ray, sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Miresaka ny amin'izay fantatsika momba ny maha-Andriamanitra n'Andriamanitra ny Baiboly. Andriamanitra ray, Andriamanitra zanaka, Andriamanitra fanahy masina. Ny maha-Andriamanitra dia ahitana an'ireo persona telo ireo. Mitovy hevitra izy rehetra na dia samy manana ny maha-izy azy aza. Niara-ny asa tamin'Andriamanitra Jesosy sy ny fanahy masina tamin'ny famoronana ny zavatra rehetra. Zao no vakintsika eo amin'ny Efesiana 4:7. Efesiana 4:7. Ary ny ampahazava ny olona rehetra mba halalana izay fitondrana ny zava-miafina dia ilay voafina hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao tao amin'Andriamanitra izay nanao ny zavatra rehetra. Tsy namboarin'Andriamanitra hitovy endrika amin'ny fotsiny ihany isika olombelona, ary nomeny toerana mahafinaritra honenana, fa mbola mihevitra tanteraka izay ilayntsika koa izy. Zao no vakintsika eo amin'ny Salamo 5:100 miresaka an'izany. Salamo 5:100 Ny masony zao rehetra zao miandrandranao, ary ianao manome azy ny haniny amin'ny fotoany. Manokatra ny tananao ianao ka mahavoky soa ny zava-miafina rehetra. Manasanao hanao tompo-masony amin'ny fomba fiheveran'Andriamanitra ny voariny. Ao anatin'izany ianao. Ivero kely eny amin'ny rano sotroinao io efa tany alohan'ny nanamboarany Egyptianina ny piramida sy nanamboarana ny tendrombohitra no misian'izany rano zany. Mety ho voaloto ny zavatra simika sy ny loto isan-karazany, vokatry ny ataontsika olombelona ny rano, fa rehefa ho vain'ny masoandro ho lasa entony izy io dia lasa madio indray ary azo ampiasaina indray. Rehefa tonga orana na lasa ando na lasa oram-panala. Tsy mahagaga ve izany? Zany no fomba fanodinan'Andriamanitra ny rano ho lasa madio indray. Ahitana fahagagana tahaka an'izany avokoa ny voarin'Andriamanitra rehetra. Anisan'izany ny masoandro. Asa raha fantatrao fa raha somary atao lehibebe kokoa na somary nampanakekezina kokoa ny tany ny masoandro, dia ho lasa nangotragotraka tahaka ny rano nampangotrahana teo ambony fatana ny ranomasina. Ary raha somary kely natao kelikely kokoa na nanalavitra kokoa ny tany io masoandro io, dia ho lasa ranomandry ny rivotra manodidina ny tany misy antsika, ny atmosfera mihitsy. Zany dia milaza amintsika fa tsy namorona fotsiny Andriamanitra fa miazona n'ireny zavatra nohariany ireny mba ahasoantsika olombelona. Raha tsy izany dia tsy nisy fiainana teto an-tany. Andriamanitra dia tsy namorona fotsiny fa sady miazona ny zavatra rehetra ihany koa. Ny rivotra iainantsika dia fanomezana avy amin'Andriamanitra. Azonao an-tsaina ve zany hoe 5 segondra fotsiny tsy misy rivotra? Zao no lazain'ny Baiboly na ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Joba 12:10. Joba 12:10. Andriamanitra no mitana ny zava-mananaina rehetra sy ny fofonain'ny olombelona rehetra. Namorona izao rehetra izao Andriamanitra, ary fantana ireo fitsipika tsy maintsy arahana mba tonga ny zava-boary tahaka ny rivotra iainantsika avelona sy asalama eto amin'ity izao tontolo izao misy antsika ity. Fantany ny fatra mariny nitrogène sy ny oxygène ary ny dioxyde de carbone izay tsy maintsy ilain'ny rivotra manodidina ny tany na ny atmosfera. Tsy tonga ho azy zany ry havana, tsy mipetrapetraka ho azy amin'izao,
na ny zavatra tsotra lavitra aloha izany zay namboarintsika olombelona aza dia tsy tongatonga ho azy fa nisy nanamboatra maika fa reo voary mahatalanjonareo maika fa isika olombelona rarany loatra raha midera io Andriamanitra mpamorona sy mpamonjy antsika be fitiavana eo isika isan'andro mba ho tsapantsika amin'ny fotoana rehetra n'izany amen. Ilay feony ny fanantenana. Téléphone 034 06 797 62. Groupe Jude 25. Le Seigneur est mon berger, je ne craindrai rien. Toujours, il s'occupe de moi. Près des eaux paisibles, par tous les chemins, le Seigneur prend bien soin de moi. Jésus, tu es tout pour moi. Jésus, tu prends soin de moi. Je vais où tu me conduis. Seigneur, merci. Il reste tout près de moi, il guide mes pas. J'irai où il me le dira. Il bénit et me remplit, toujours il pourvoit. Le Seigneur prend bien soin de moi. Seigneur est mon berger, je ne craindrai rien. Toujours il s'occupe de moi. Jésus paisible, par tous les chemins, le Seigneur prend bien soin de moi. Ilay feony fanantenana. Tanora mandray andraikitra mitondra fanantenana. dia asainay ampifaliana isika rehetra indrindra fa ny tanora anaraka hatramin'ny farany fandaharantsika tsy hampiandrelanao ny ekipan'ny feon'ny fanantenana fa andao hiroso amin'ny dinidinika avy hatrany. Mandrora mitsilany. Misy olona dalaky ato amin'ny Facebook ato ka mahatsiravina mihitsy. Fa misy inona ki? Avy jerendrity e. Ay zany. Zandray ki ravina anasany ity vehivavy tsy meritreritra ity vangy ato a. Jereo e. Hoay zany vavany e. Fa ahoana kia? Lazainy fa mangalatra ny sipany io ny ahy. De jere ange ny teny soratany ato e. Manala baraka. Sady tsy rarahako zany fizy zany ny tsy aninona matolozany lehilahy e. Ka te hifaninana amiko. Taoko malala io manomboko zao. Ataovy mihitsy kia. Fa fantatry Marilinina daholo angala ankizy vavy. I Mariamo ty anarany tao? Ary le ankizy lahy iza moa ny anarany? Adrien e. Namako ato amin'ny Facebook e. I Adrien aloha namako voalohany e. Lasa namako be de farany akila lasa mifankatia zay a. Fty Maria ty namako ihany fa tsy presaka amiko mihitsy.
ary mety anaovany an'izao angambaka iny antony nangatahany io namako ato amin'ny FB a. Tena zany mihitsy ekia, sady mety tsisy an'izany akory angamba nefa mialina andry fotsiny eny ty Maria ty e. Zany mihitsy ekia. De tara amin'ny Adrien izy de mamorona, sady le Adrien ndry kosa aloha bogos raha ny fahitako azy amin'ny sary e. Zany fa efa niona anganareo roa aloha e. Za sy Adrien ve? Tsy mbola niona zay hatrizay ela be zay fa mbola hanao programa iona mihitsy ka. De ahoana kio i Adrien mahita an'io soratra io? Tesitra be mihitsy iziko, fa tsy mamaly mivantana eo aloha e. Zany ampirisiany amaly amin'ny Maria. Fa rehefa tsy laitra narina hono io zay izy vao hiditra tsehatra e. Sady za ihany ny hery ravo ny tena tiany Adrien fa ataoninona hono io e. Marina kosa aloha e. Andraso fa asehoko andry rehefa avy eo mifanaratsiany Adrien any Maria ato e. Sa ataovy mahalala ndry tsara mihitsy aky ty Maria ty a. Va alio fa aza manaiky mihitsy manala baraka olona fotsiny. Tsy taitry ndrifo zao vehivavy zao ve de anaiky alany io baraka ohatra zao? Na vava na sandry samy manana raha mbola hifanatry tavako. Zay mihitsy ry Marlina ataovy. Aleo anaovana fotoana de faizina mafy amin'izay mifony sainy e, sa ahoana azy ndry? De izy ve de anaiky iona amindry fahatany amin'izao? Nareo aza miadiko. Tsotra kely eky izany ry ravo ahoana e? Fandriana. Ireo namana ato amin'ny FB ihany no mody asaina amin'ny namana sy mifanao fotoana aminy e. De any Tamboajo ny fotoana. Zay ray mahery sy mahatazona ny Adrien sa ahoana aky? Tsara. Malinina tsara hoe ry Marlina. Mba me zay fa misy zavatra mampimeko maninona moa e. Henoko daholo eny ny resaka reo roa teo e. Mba tovavy ohatr'izao ihany de mirefarefa ohatr'izany ny fisainana. Vazivazy re zany ry Jesy a. Sangisangy zany amiko e. Variana miady lehilahy ao amin'ny Facebook eo fotsiny. Zany no andanin'andro. Maharaina mandra-pariva ny andro, mitoy amin'ny alina. Ny fianarana tsy vita, ny fotoana lany. Ka ny olona zany aminao tsy hifandray aman'olona mihitsy. Sady tsisy hidiranao koa zany rangafa miaigny resak'olona. Amin'ity lehilahy tsy mbola hitany maso sy tsy mbola reniny sofina akory no analana baraka ny tena hitapoko hitam-pirenena. Fatadiavin'ny Jeso donto velona tsy anaraka ny toetrandro mihitsy zany a. Tsy ampiasa internet sy FB tsony. Azafady, matoa io natao de mety ampiasaina. Tsy izany ny tiako lazainy. Finne. Fa ilaina fahendrena sy fifehezantena fa matorana ny fampiasana n'io internet io. Fa tsy hoe zay rehetra hita ao de tsara avokoa. Eno indray zao no andevoziny 420 ora amin'ny 420 ora. Ka mba mila maharaka ny zavadrehetra kosa ry Jesy a. Maharaka inny. Zaniko. Rehefa adala izy de manao adalana koa ianao. Rehefa misoloky izy de isoloky koa ianao. Rehefa miady izy manala barabatana miady lehilahy de anaraka an'izany koa ianao. Aiza kosa ao koa ary misy miady vehivavy. Zay. Ka raha dika ny tianareo roa lazaina de zay e. Hita ao amin'io tambazotra ny internet io daholo na ny endry na ny adala. Na ny tsara na ny ratsy. Samy afaka mampiasa an'io daholo. Ka ninona zany zava-mitrango de tsy mifidy fa arahana daholo io. Zay le hoe maharaka. Eno afa zay ani tsy maninne. Zao no afatra aminareo roa vavy e. Misoran'Andriamanitra nareo roa raha mbola misy afaka mananatra sy manoro hevitra. Aza misangoloza. Sinema toy ny film fahita amin'ny televiziona akory niny fiainany. Ka rehefa vita zay atao ninona dia andray vola be ho sarany nanaovana an'izany. Nofo zany. Ary mba fantatrareo roa moa no mety afaran'le teti-dratsy ny kotrehanareo roa teo. Ny tena fiainanareo marina trehany. De nio tsara ny zavatra rehetra. Ary aoka ianao hifeny zava-misy rehetra miseho sy mandalo ny fiainanao. Fa tsy ianao indray no andevozony sy feheziny arak'izay tiany ampiasainanao. Natao ampiasaina sy hanampy anao anie reny fitaovana sy ny teknôlôjia moderna reny. Fa tsy ianao indray no ampiasainy sy ho andevoziny.
santionany ihany amin'ny zava-misy ny tantara fohy no renesintsika teo iny. Ilaina ny maharaka ny zava-misy, ny teknôlôjia moderna, saingy mila fahendrena ny fampiasana azy ireny. Natao hanampy anao hiaina amin'ny fiainana tsaratsara kokoa, fa tsy ianao indray no ampiasainy sobiteny. Mahakasika antsika tanora sy ity teknôlôjia moderna ity indray ary no masaka roso ny namana elo ihany ho antsika eto anohizana ny fandaharana. Menofinaritra. Fifaliana ho anay ny mifandray amin'ny alalan'ity onjam-peo ity amin'ny tanora rehetra mpanaraka ny feon'ny fanantenana. Nanaitra anay tena nanaitra tokoa ary nanaitra ny maro ihany koa ny nahita ity lohateny lehibe tamin'ny gazety taratra ity manao hoe nalemilemy vao navelan'ireo 5 lahy ilay tovovavy voajonony tamin'ny Facebook, tratra ny fanolanana tambabe. Ny gazety taratra no namoaka nyity vaovao ity. 5 lahy be izao izy no indray ny fandimby nanolana ity tovovavy iray ity zay voajonony izy ireo tamin'ny tambajotram-pifandraisana Facebook. Tany Tomasina no nisehonyity toejavatra mampalahelo ity. Tafaporitsaka ny 2 lahy raha voasambotro ny zandary kosa ireo 3 lahy. Nidoboka avetrany eo amin'ny fonjana mbalatavoangy Tomasina izy ireo ary nitelo tamin'ireo tovolahy miisa 5 zay voaroroy ho tomponantoka tamin'ny fanolanana tambabe tamina tovovavy anankiray 22 taona monja no tratra. Araka ny fanazavan'ilay tovovavy niara-ny herisetra ranofo dia ny fankahalala tamin'ny alalan'ny tambajotram-pifandraisana ara-tsosialy antsoina hoe Facebook izy sy ny tovolahy anankiray antsoina hoe Ricardo vao 25 taona. Voalaza fa efa elaela ihany no nifandraisan'izy ireo tamin'ny alalan'ny Facebook, saingy tsy mbola nifankahita mihitsy raha tsy tamin'ny fotoana nanolanany sy ireo namany an'ity tovovavy ity. Nomeny Ricardo fotoana tao amin'ny trano fisotroana anankiray ao Morafeny Tomasina ilay tovovavy indray arivany zoma efa any amin'ny 7 alina no any. Dia tonga namonjy ilay fotoana tokoa ilay tovovavy izay tsy nanam-po ninina. Nifankahita tamin'i Ricardo izy, tsy nisy resaka fa dia nasainy niakatra ty ambony moto ilay tovovavy. Ny tovovavy koa moa indrindra moa fa rehefa entina amin'ny moto arivariva dia somary sarokenatra izay, tsy tia atao hoe ratsy, tsy tia atao hoe miavina, dia tsy mba nanontany akory hoe hoaiza ary aninona any, fa dia nanaiky an'ity olo tsy fantatra lasa namonjy toerana anankiray iarahana izay tsy ny fanalavitra akory tamin'ilay toerana ny fampiandrasan'izy ireo. Laza moa ty tovovavy ity taoriana ny fahavoazana nahazo azy fa tranom-panjakana ity nitondran'ilay tovolahy azy ity. Nandondona sady niantso ny mpiambiny Ricardo rehefa tonga tao izy ireo. Dia fotoana fohy taorianan'izay dia nisokafan'ilay mpiambina ny vavahady. No ny tonga tao an-trano anefa dia indrisy fa nobedain'ilay tovolahy ilay tovovavy ary niteren'ny sotro rano efa voaomana tanaty tavoangy. Ary tsy vitan'izay fa mbola ny fatoran'izy ireo ihany koa ny tanany. Maromaro zany ralahy no efa tao. Taorianan'izany dia samy mifandimby, nanampatra sy nanala ny filandratsiny tamin'ity tovovavy mampalahelo ity ilay tovolahy sy namany. Vokany tsy namelan'izy ireo raha tsy nalemy tsy nahetsika intsony ilay tovovavy, sy mba tanteraka ny fivaviany. Hoy ny mpanoratra nanao ny tatitra hoe mba mailo ihany amin'ireny Facebook ireny. Raha ny fitantaran'ilay niaramboina moa, ilay tovovavy zany dia nasian'ireo nahavanin-doza ireo zava-mahadomelona tao anatin'ilay tavoangy na mpisotroana azy. Maro tsara ny teny nataon'ilay tovovavy rehefa natao ny fanadiadiana. Zao no nolazainy: tsy nieritreritra hiaraka tamin'io tovolahy io aho, fa no heveriko fa amin'ny mahampinamana anay tao anaty Facebook no nanekeko ny fionana tamin'io fotoana io. Dia nilaza ity tovovavy ity fa efa mahana ihany ary efa saika nitsambikina avy eny ambony moto, saingy tsy afaka nanao zany intsony. Naterin'ilay mpiambina teo amin'ny arabe izy
rehefa vitan'izy ireo ny filandratsiny. Ary tamin'izay indrindra nefa no ny fanehitra tamin'ny zandary nanao fisafona ilay mpiambina ka no raisy-potsiny. Dia izy indray avy eo nanoro ireo namany niaraka taminy nanao ny fanolanana, saingy tafapiritsaka ny roalahy izay tsy afabela koa afaka andro vitsimonja. Mahazo vahana amin'izao fotoana izao reny tambajotra mpifandraisana amin'ny alalan'ny Facebook ireny. Tsy hanavahana olona fa dia samy mikirakira azy tony ny akamaroan'ny olona. Na olon-dehibe, na tanora, na olona manam-pahaizana, na olon-tsotra, na olona manana toerana ambony, na mpiasa tsotra, dia samy manjono amin'ny alalan'ny tony fitaovan-tserasera itony avokoa. Indrindra moa fa ny mpianatra. Tsy vitsy ireo samy mamaly avy hatrany hoe tiako ianao rehefa misy milaza ho tia azy ao anaty Facebook. No ny fahaizan'ilay olona anankiray miresaka fotsiny. Tsy fantany anefa na ambody mitafy odi-janakoa ry mampiresaka sy mandokandoka azy io. Dia faly iry rehefa tokafana hoe manja, milay, bogosy. Mba mahana ihany rehefa misy manao an'izany ianao e. Ary tsy fantatrao akory ny tena toetran'ilay olona nie. Tsy hainao na misy 7 ny ratsatongony hoy le raha namana anankiray izay, fa dia Facebook fotsiny. Tsy fantatrao ny alavany, tsy fantatrao ny tena toetrany. Misy aza ireo mivarotena akolaka amin'ny alalan'ireny fitaovan-tserasera ireny, ary ny tanora ny maro anisa amin'izany. Ka dia aoka ho mailo e, ny endry no anarina hoy ny fitentsika malagasy. Aoka ho mailo amin'ny fikirakirana azy ireny satria fitaka sy fisandohana miaro fisolokiana matetika ny ataon'ireo mpikirakira sasany, tsy ny rehetra fa ny sasany. Na lehilahy na vehivavy samy manao izany avokoa. Mangony fotsiny no toy ity nahazo an'ilay tovavy tany Tomasina ity. Ry tanora namana, izay ilay vaovao tena nisy, ary tsy ela akory izay vaovao andro vitsivitsy. Tsy eto Madagasikara ihany no isehon'ny toe-javatra mamofady sy marikoriko tahaka an'izany fa manero an-tany. Efa lasa distoerana any anatin'ny patalohany na ny jupony mihitsy ny atodohan'ny olona sasany, dia lasa miaina tahaka ny biby. Vao mifandray mifankahita dia tsy mila mifankalala tsara akory dia firaisana ranofo avy hatrany. Ry tanora namana mpanaraka ny feon'ny fanantenana, tsara ny alalantsika fa natao hanamorana fifandraisana sy fampitam-baovao ny fitaovan-tserasera tahaka ny Facebook, ny telefona sy ny sisa. Tsy ny fitaovana ny ratsy, tsy ny Facebook na ny Twitter na ny telefona ny ratsy, fa ny mpampiasa azy no mampiasa azy ireny amin'ny fomba izay tiany hanaovana azy. Ny ratsy anefa dia mahay manararoatra ny fampiasana azy ireny ho amin'ny ratsy noho ny an'ireo mampiasa azy ho amin'ny tsara. Misy gendarme anankiray manam-pahaizana manokana mikasika ny nouvelle teknôlôjia, mikasika ny fitaovam-pifandraisana tahaka ny Facebook any Frantsany, izay nasain'ireo tompon'andraikitra sekoly maromaro any Frantsa mihitsy mba hanazava amin'ny mpianatra ny loza entin'ny teknôlôjia vaovao rehefa tsy voafehy izany, rehefa tsy ampiasaina araka ny tokony ho izy izany. Ary izany no tokony ataon'ny sekoly rehetra, satria tsy ampy fahalalana ny amin'ny loza mety azo azy ny ankizy. Iarahantsika manaiky fa ny zavatra rehetra nataontsika olombelona dia misy lafiratsiny avokoa, na dia kena sy tsy azo lavina aza fa mitondra soa be dehibe ho antsika olombelona amin'izao fotoana izao ny teknôlôjia moderna. Nahoana moa no niditra an-tsehatra any an-tsekoly tahaka an'izao ny gendarme any Frantsany, ary nanazava tamin'ireo mpianatra ny tokony ho fantany mikasika ny teknôlôjia vaovao, indrindra fa ny jeux vidéo sy ireo fitaovam-pifandraisana tahaka ny telefony mobile sy ireo sera ampiasana azy toy ny Facebook, ny Twitter sy ny sisa, ary ireo site internet sasantsasany. Rehefa nanontaniana ny anton'izao hetsika atao any an-tsekoly izao ity gendarme ity, dia hoy izy hoe tsy hainy tanora intsony ny mifanaja rehefa mifandray ao anatin'ireny fitaovan-tserasera ireny. Tsy pi tsara le teniny hoe tsy hainy tanora intsony ny mifanaja. Tsy fantany koa ny zony sy ny zony hafa ary ny lalàna velona mikasika an'izany amin'ny fifandraisana amin'ny hafa. Matetika ho izy miteraka avy amin'ny fampiasana tsy araka ny tokony ho izy
reny fitaovan-tserasera antsoina hoe réseaux sociaux toy ny Facebook ireny reo olana eo amin'ny samy mpianatra kanefa dia aty an-tsekoly ihany na ny mpitandro filaminana ny tsy maintsy hamana an'izany avy eo noho izany dia tsy maintsy hampahafantarina azy ireo izy ny tokony ho fantany mikasika an'izany naka ohatra vitsivitsy mpiseho matetika ary miteraka olana ra-pifandraisana eo amin'ny samy mpianatra ity gendarme manampahaizana mikasika ny teknôlôjia moderna ity voalohany amin'ireny ny fahafahan'ny ankizy mijery sy mifanakalo filma mamofady pornografia na sary vetaveta amin'ny alalan'ny telefona ary tsy vitsy ny lasa manao zany ho fitadiavam-bola matsiravina ny vokany toy ny fanaovana kerina violina takizay ny tantarainantsika teo ny fivarotantena mivantana na ankolaka izay mirazotra amin'ny zava-mahadomelona dia be mihitsy eto Madagasikara anisan'ireo voalazany fa miteraka olana ara-pifandraisana sarobahana ihany koa ny fampiasana Facebook tsy araka ny tokony ho izy toy ny fampelezana tsao tsy maro-pototra entina hanalana baraka namana ohatra mampigady zany anie ny fampelezana sary tsy nahazoana lalana tamin'ilay olona tompon'ilay sary toy ny mpiara-mianatra na ny mpampianatra samy mampigadra avokoa any amponja zany rehetrarehetra zany dia nazavaina tamin'ny mpianatra avokoa reny rehetrarehetra reny dia namafisiny tsara tamin'ireo mpianatra ireo ny torohevitra tena masoa ny mpampiasa Facebook rehetra zao no nolazainy n'oubliez pas que sur Facebook les amis de vos amis ne sont pas forcément vos amis averiko ndre mandeha n'oubliez pas que sur Facebook les amis de vos amis ne sont pas forcément vos amis raha dika amin'ny fomba malalaka dia zao aza donoina nao vina fa ao amin'ny Facebook reo naman'ireo namanao dia tsy voatery velively ho lasa naman'ireo namanao koa mampidodozy zany tsy voatery ho lasa namanao namany namanao aoka zava-tsara zany olona tsy fantatrao ve dia propozena aminao ho lasa namanao tsy fantatrao akory ny toetrany izy tsy voatery mahatoko tahaka ny namanao ny olona izay asainy mba ho namanao koa dia nilazainy koa ny lozateraky ny jeu vidéo izay natao hanapotika ny sain'ny tanora mihitsy ny filalaovana azy kanefa tsy fantany tsy ny jeu vidéo rehetra fa ny ankamaroany misy orinasa matanjaka ny velany any izay manamboatra azy ireny mba hanapotehana ny sain'ny tanora manana tanjona izy amin'izany tsy ny jeu rehetra tsy ny lalao rehetra fa misy mihitsy araka ny fikaroana natao ary tanterina amintsika ireo jeu vidéo izay natao ampirisika violence arahany hira rap ny dikany hoe rap anie dia violina ny dikany violina ny dikany hoe rap misy koa jeu mampirisika tsy kelikely ny tanora milalao azy ho amin'ny tsy fitiavana fianarana rehefa ianao zany manomboka makahala fianarana fa any amin'ny vidéo foana dia tratra n'ilay nanamboatra azy zany ny tanjona tamin'nampilalaovana anao an'ilay jeu vidéo avy dia lao avy hatrany ary raha misy ray aman-dreny na zokona mpampianatra miteny aminao hoe manimbanao io karazana lalao io ajanony aza manaiky ho lasa lavitra kokoa misy koa amin'ireny jeu reny izay mampirisika ilay tanora hankahala fananarana rehefa fananarana na vaizana na marina na mitombona na tsy na tratry ny saina tsy dia zao fotsiny tsy tia lalan'izany zany ny vokany ao koa reny jeu reny no natao mba amporosihana n'ilay tanora na ilay zaza tsy hanaja ny hafa ary hitantsika amin'izao fotoana izao fa vitsy isany tanora izay mba manao hoe azafady manahoana tompoko misaotra tompoko dia azotsika tsaina hoe avy amin'inona izany ary ny voalohany tsy ajainy dia ny ray aman-dreniny sy ny mpirai-tam-po aminy ny vokany dia tena mahatsiravina eo amin'ny fiarahamonina dia nampianaran'ity gendarme-ty koa reto mpianatra ireto fa tsy mahasalama ny saina ny fampiasana internet na amin'ny alalan'ny telefona izany na amin'ny alalan'ny ordinateur tsy mahasoa
ny fampiasanan'izany amin'ny andro riva milohan'ny atory satria manaitaitra ny atodozany ary hanasarotra ny fahitana toromaso ara-dalàna. Misy moa tanora manao hoe tsy mahita tory ah dia milalao, kanefa le lalao mihitsy a no mahatonga n'ilay tsy fahitan-tory. Ka dia atsipy ny tady iny tandriko ny omby, atsipy ny teny ao am-pony ny mahalala. Raha sanatria efa voafandrika izany toe-javatra samy hafa izany ianao dia tsy diso oriana loatra akory raha mandray fanapa-kevitra. Meteza fotsiny mba mandray anatra, meteza mba andiny tena, jereo ny zava-misy aza tapenana ny maso, fa tsy miverina indroa ny fahatanorana sy ny fahafahana manao ny tsara ao anatin'izany fotoana ny fahatanorana izany, ka aza vela ho pitehany satana izany. Inoko fa misy ho saintsaintsika tanora sy ny ray aman-dreny ary ny mpanabe, ny mpitandro filaminana ihany koa aza, izay filazana ny tsara ho fantatra ho antsika teto izay. Mbola isy ny fotoana izarana izay tokony ho fantatra ho antsika tanora sy ny ray aman-dreny ary ny mpanabe mikasika ny reny kilalao sy ny fitaovan-tserasera ireny amin'ny manaraka, fa dia manasanao izay tsy hisaraka amin'ny feon'ny fanantenana hatrany. Mandram-piona ary. Dia anjarantsika ny mitahiry izay voaresaka rehetra teto ao am-pontsika ao, mandray lesona tamin'izay rehetra ny fampidiniana teto. Anampy ianao amin'ny fanapahan-kevitra tsara ny raisinao any ilay raintsika any an-danitra. Ny namanao fanja no nanatotosa ny fandaharana ao antsika tanora niaraka tamin'ny Sam sy Rila teo amin'ny lafin'ny teknika. Tompony andraikitra Elion Andre Mitantso. Akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ity pejy ity. AWR feon'ny fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana sy ny departementany sekoly sabata. Tsoatran'Andriamanitra isika fa tafahoana eto indray amin'ity anio ity ary afaka manohy ny fiarahantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra. Mbola miaraka aminao hatrany ny namanao Elion Andre Mitantso. Anisan'ireo zava-dehibe verin'ny maro vokatry ny fahotana ny fahafahana. Tsy ny fahafahana amin'ny fanandevozana ara-bakteny anefa no resahantsika eto na dia zava-dehibe mihitsy azy zany, fa fahafahana mbola ratsy lavitra noho ny fanandevozana ara-bakteny. Dia ny fahafahana amin'ireo zavatra fantatra fa ratsy, manimba kanefa ataontsika foana. Fikirina mafy mihitsy azy ary lasa matsiaro tsy mahazo aina raha miala amin'ilay fahazarana fantatra fa manimba. Zany hoe lasa miankin-doha amin'ilay izy mihitsy ianao. Mety ho fiakinan-doha amin'ny zava-mahadomelina angamba ny tonga ao tsaintsika avy hatrany raha miresaka an'izany isika. Ohatra, olona zatra mifoka sigara, mahalala tsara ny voka-dratsiny, vakeny eo amin'ny fonon'ilay sigara mihitsy aza ny loza vokatry ny fifoana sigara, kanefa tsy mety afaka izy, tsy mahazo aina raha tsy mifoka. Lasa miankin-doha amin'ny sigara izy. Saingy tsy ny zava-mahadomelina toy ny sigara sy ny toaka na ny paraky ihany no ahitana fiakinan-doha tahaka an'izany, fa io koa ohatra ny filokana, ny fijerena sary mamofady, ny fijerena sary mihetsika tsy misy fotoanany, ny filalaovana tsy misy fetrany, ny firaisana ranofo tsy voafe, enina ny sakafo aza dia ahitana an'izany. Inona nefa ny mahatonga an'ireny zavatra lasa fiakinan-doha ireny? Ny valiny dia ny tsy fahafahan'ilay olona mampijanona ny fanaovana an'izany, tsy voafehiny dia lasa manandevo azy.
fantany fa manimba azy le fahazarana fa de toizany ihany lasa andevony zany izy very mihitsy lay fahafahany vokatr'izay manana fanazavana tsotra momba ny fiakinan-doha sy ny vokatr'izany ny apôstôly petera ao amin'ny petera 2:2 ka ny 7:20 petera 2:2 manao hoe fahafahana ny nampanantenainy reny kanjo ny tenany aza de andevo ny fahalitoana de tokony hitandrina mihitsy sika rehefa mijery dokam-barotra fa tsy izy zavatra rehetra resahany amin'ny dokam-barotra dia mahasoa daholo varotra io de dokafana mba hahatonga anao hividy fa dinio tsara mahasoa anao sa tsy de toizantsika ny fanazavany apôstôly petera kasika ny hevitry ny hoe fiakinan-doha zay maresy ny olona de mandevo azy zay maresy ny olona de mandevo azy zay zavatra rehetra tsy voafehinao zany fa lasa mifehanao de manala ny fahafahanao ary lasa manandevo anao satria tsy maintsy miankin-doha aminy ianao Andriamanitra irery ihany no mahafantatra nisan'ny olona zay miady amin'ny fiakinan-doha mety isika rehetra mihitsy aza angeny tratran'izany fa ny karazany tsy mitovy ary mety tsy mahatsapa akory aza ny akamaroantsika fa tratran'izany fiakinan-doha zany amin'ny lafin-javatra sasany eo amin'ny fiainantsika fefeverintsika fa mity le izy voalaza fa hitan'ireo paisiansa ny toerana misy ny fiakinan-doha ao amin'ny fatry ny ato-dohantsika ao lay zavatra mahatonga antsika miakin-doha saingy tsy fantatra izy ireo anefa ny tena antony mahatonga n'ilay fiakinan-doha sy ny fomba anafahana lay olona anankiray hita fa tratran'izany tsy hitan'izany mafy amin'ny olona rehetra ny fiakinan-doha fa tsy amin'ilay mpiakin-doha fotsiny ihany na lay olona tratra ny fiakinan-doha ary tsy lay olona tratra n'ilay fiakinan-doha ihany no mijaly fa ny olona rehetra manodidina azy ny ray aman-dreny ny vady ny zanaka ny mpiara-miasa ny mpiara-mivavaka mijaly avokoa rehefa misy olona anankiray miara-monina aminao voafehiny fahazaran-dratsy zay ohatrany hoe tsy afany tsony inona avy moa ry zavatra izay mety hitarika ny olona anankiray ho amin'izany hoe fiakinan-doha zany ao am'liko toko fa 9:17 de zao mivoalazany Luka toko fa 9:17 ka ny 17 tsy misy mpanompo mahay manompo tompo roa fa ny anankiray ho alany ny anankiray ho tiany na ny anankiray ho mbany ny anankiray ho amavony tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo ny mamona na ny fanaovana ny vola ho Andriamanitra mamona tsy marina moa no ilazan'ny teny hafa azy fa ny fanaovana ny vola ho Andriamanitra dia mahatonga an'izany ho mamona ary tsy ho hainao mihitsy ny sady manompo an'Andriamanitra no hanompo ny vola amin'ny fomba tahaka an'izany mpanompo mahasoa ny vola fa tompo lozabe amin'ny Romanina toko fa 9:40 dia voalaza ao ny amin'ny fahotana izay mangeja antsika ary manandevo antsika tena tsy tian'ny olona mihitsy zany lazaina hoe andevo zany kanefa jereony firifiry amintsika no mahatsapa fa misy zavatra manandevo antsika rehefa misy zavatra manandevo anao de andevony zany ianao zao ny vakitsika eo amin'ny Jakoba toko 1:17 ka hatramin'ny 18 Jakoba toko 1:17 ka hatramin'ny 18 raha misy alaim-panahy aoka izy tsy hanao hoe Andriamanitra no maka fanahy ahy fa Andriamanitra tsy azo ny ratsy alaim-panahy sady tsy mba maka fanahy olona izy fa samy alaim-panahy ny olona raha tarihiny filany sy fitahany ilay filana ao anatinao zany a rehefa velanao anjaka de lasa mamitaka anao manandevo anao zao voalazo amin'ny 9:10 ary ny filana rehefa torotoronina zany hoe kolokoloina foana de miteraka ota kolokoloina ao an-tsaina foana le izy de lasa tanterahanao lasa manoty ianao ary ny ota rehefa tanteraka de miteraka fahafatesana ao amin'ny Jaona voalohany toko 2:12 de zao ny voalaza Jaona voalohany toko 2:12
fa ny zavatra rehetra eo amin'izao tontolo izao dia ny filany nofo sy ny filany maso ary nyrehaka momba izao fiainana izao dia tsy avy amin'ny ray fa avy amin'izao tontolo izao ihany. Reny zany a dia mety manandevo antsika avokoa. Tsy voatery hitovy ny fahotana sy ny fiakinan-doha. Mety manao zavatra anankiray izay fahotana ianao saingy tsy miakin-doha amin'izany. Matetika nefa mety mivadika ho fahazaran-dratsy izany fahotana izany raha toa ka averimerinao foana. Izay no antony tokony angatahana ny fanampian'Andriamanitra mba hampitsahatra n'izany fahotana izany milohany hivadiany ho lasa fiakinan-doha. Mazava loatra fa ny fandraisana fo vaovao avy amin'Andriamanitra, ny fanekena hanomezan'Andriamanitra anao fo vaovao ny vahaolana tokana sady maharitra amin'ny fahotana sy ny fiakinan-doha. Ary Andriamanitra iriry izy ihany no afaka manome an'izany. Angatao izy hanome an'izany anao amin'ny alalan'ny herin'ny fanahy masina izay ekenao hiasa eo amin'ny fiainanao. Araka ny voalaza amin'ny Galatiana 5:4, Galatiana 5:4 manao hoe fa izay an'i Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba mifaniriny sy ny filany tamin'ny hazo fijaliana. Ina moa no hevitry ny hoe manombo ny tena sy ny fahazaran-dratsy amin'ny hazo fijaliana. Izao no nazavan'ny apôstôly Paoly an'izany ao amin'ny Romana 13:14. Romana 13:14 fa hitafio Jesosy Kristy Tompo ary aza miahany amin'ny nofo ahatanteraka ny filany. Tsy pio tsara le hoe aza miahany amin'ny nofo ahatanteraka ny filany. Amin'ny herin'ny fanahy masina ekentsika hiaso anatsika dia ilayntsika zany ny hanaiky hanombo an'ireny fiakinan-doha reny eo amin'ny hazo fijaliana dia mba ho afaka hivelona ho an'i Kristy isika. Araka ny voalaza amin'ny Romanina 4:9 sy manaraka. Ka angataho Andriamanitra mba ampafantatra ny tsiraray amintsika mpiara-mianatra inona ny zavatra mbola mahatratra antsika amin'izany fiakinan-doha zany. Angatao ny fanahy masina ampiseho zany aminao dia angatao Andriamanitra hanafaka anao. Araka ny voalaza amin'ny Jaona 5:5 manao hoe fa raha Kristy no hanafaka anao dia ho afaka tokoa ianao. Amen. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Tapitra treto ny fiarahanao tamin'ny radio feony fanantenana na ny AWR. Azonao ataony mamerina miaino na maka maimaimpona ny fandaharana narahanao teo amin'ny fotoana rehetra ilanao azy. Raisoary ny adresy ahafahanao manao izany: www.awr.org. Mandrapitafindray ary.